ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isetram telo vous présente Ny vava. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny vaovao. Miandrandra vaolana mazava sy maharitra mitsehatra ny angovon'ny mponina amin'izao fotoana ary ahina ny siny fipoahana ara-tsosialy raha tsy misy fipetra entitra raisina manoloana izay. Tsy ampy anatanterahana ny fividianana filohan'ny pirenena sy ny kominaly ny tedi-bola 5.7 miliara ariary. Natokany fanjakana ho an'ny CENI ory eo antoko politika. Ny CENI izay nilaza fa tsy anatanteraka ny fividianana raha tsy ampy ny vola eo am-pelantanany. Ny solombavam-bahoaka no sakana tsy ahafahanao Cour de justice miasa hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ka miteraka ny fisininy tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Mikaikaika manoloana ny filaharam-be sy ny fahasarotana amin'ny fahazoana taksibe amin'ny ariva. Ireo mponina eto an-drenivohitra amin'izao fotoana voatery tsy maintsy miampita bus indrona intelo izy ireo voatafody ao anatin'izay. Any velany ny fanaiky ireo firenena 7 anatin'ny vondrona Europianina fa apetraka ny vidiny farany ambony amin'ny barila ny petrolina avy any Rosia manomboka ny alatsinainy ho avy zao. Ny antsy prix an'izay. Ampifaliana indray ny hijidiana ny tokantranonao amin'ity alay ity tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampiteny malagasy. Atena ny araba ary manasa anao ihany koa tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andatsoratry ny sampana fampalalam-baovao amin'ny herinandro no isantarantsika izay. Amin'ity alay ity miandrandra vaolana mazava sy maharitra eo amin'ny sehatry ny angovo ny mponina amin'izao fotoana izao ary ahina ny siny fipoahana ara-tsosialy raha tsy misy fipetra entitra raisina manoloan'izay. Ny sehatry ny angovo izay isan'ny ankiny ny sehatra samaro ahafahana miroso amin'ny famana ny olana ara-tsosialy mponina akapobeny Gaeton Andriatsilavo. Isan'ny nanaitra ary nisarika ny sain'ny mpanara-baovao tamin'ity herinandro ity ny tranga eo anivon'ny orinasa Jirama. Raha tsy ahivina, taletelo tamin'ireo 430 eo anivon'ny orinasa Jirama niakatra teny amin'ny paky no nahiditra amponja avonjy maika. Isan'ny vezatra ny ampangana azy ireo, ny raharahara-bola tsy mazava teo anelanelan'ny taona 840 sy ny taona araka 20 Ny fandraisana tamin'ny karama meo papana ary ny tsy fanajana ny fitsipika amin'ny feny tena ambari-panjakana tamin'ireo fiara izay tsy nahazona fankatoavana avy amin'ny filankevim-pitantanana. Nanaitra ny maro ihany koa ny fahitana fa tsy isan'ireo voantsoka nanaovana fanadihadiana ny minisitra izay isan'ny nanasonia tamin'io resaka fahazona fiara io. Izay ny raharaha anatiny eo anivon'ny orinasa Jirama fa isan'ny goavana ary ahina iteraka fipoahana ara-tsosialy ihany koa ny ety ivelan'ny orinasa. Izany hoe ny fikarakarana sy ny fandraisana an-tanana ireo mpanjifa. Tsy misy tsy mitaraina noho ny fahatapahan-jiro avokoa ny rehetra, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ary toerana maro no efa nahitana sakan-dalana sy fandorana pneu anehoan'ny mponina ny atezerany. Efa nandeha ary tsy nitsahatra ihany koa ny esoeso sy ny fanaratina isan-karazana eny anaty tambazotra-tserasera mikasika ny orinasa Jirama. Notokanana ny tompo famokarana herinaratra vaovao tao Farahantra na Mahitsy. Nanantena ny mpanjifa fa ho afaka na hiena amin'ny ampahany ny fahatapahan-jiro, kanjo ny mifanohitra amin'izany no mitranga. Raha toka adiny 2 na adiny 3 isan'andro ny fahatapahana teo aloha, ny tombo ary niakatra ho adiny 4 hatrany amin'ny adiny 9 zany ankehitriny. Toa io fotodrafitrasa no tokanana, nantenaina mahaolana io indray no nampitombo sy nampaharitra ny fahatapahan-jiro.
tsy mijanona amin'ny fiainana fatapahan-jiro nefa ny olana sedrain'ny mpanjifa fa eo ihany koa ny fitombony fandaniana sy ny vola mivoaka mividy labozia anazavany ao an-tokantrano tsy afaka mijery mondial ary ny tena goavana miakatra ny vola tsy maintsy aloha rehefa tonga ny faktura. Maro ireo olana sedraina mahakasika ny jiro ary miandry vahaolana mazava sy maharitra momba izany ny mponina. Manana fahafahana sy olona manana traikefa amahaolana isika saingy tsy hita taratra ny finiavana irosona amin'izany. Isan'ny sakana lehibe amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo anefa ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo. Sakana tsy ahafahan'ireo mpampiasa vola miara-miombona antoka amin'ny malagasy ka hanorina orinasa azon'ny tanora asa eto an-toerana. Izany hoe olana amina sehatra maro no voava raha milamina ny sehatry ny angovo. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo ho an'ny herinandro izay nitondrany Gaeton Andriatsilavo ny fitony vaovao nisongadina ho an'ny herinandro sy ny fomba fijeriny. Ao anatin'izay fa ny mahakasika ny fanomanana ny fifidianana kosa indray. Tsy ampy anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Sy faharoa ary ny fifidianana kominala ny teti-bola 5.7 miliara ariary. Natokany fanjakana ho an'ny CENI ory ho antoko politika nanaovana fanadihadina. Mampametra-panontaniana ao anatin'izay ny zava-misy ankehitriny ho anatria ny fanomanana ny fifidianana. Amin'ny taona 3/20 ity ny CENI izay efa nanamafy fa tsy anatanteraka ny fifidianana izy ireo raha toka tsy ampy ny vola hoentina manatanteraka izay. Henri Florian. 20 andro eo sisa dia higadina ny taona 2024 izay taom-pifidianana ho antsika eto Madagasikara. Raha ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana ho an'ny taona 2024 izay efa lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Tsy misy afa-tsy 5.7 miliara ariary ny vola izay natokany fanjakana ho an'ny CENI hanatanterahana ny fifidianana. Raha ny hita ihany koa tsy misy famaritana mazava ao anatin'izany na ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika io vola io na ho an'ny fifidianana kominaly. Tsy ahafahana manatanteraka fifidianana io teti-bola io hoy ireo antoko politika hanaka mampametra-panontaniana sahady ny amin'ny mety ofisieny kajikajy politika. Zany 45 miliara zany d'ariary dia efa te hilaza sahady zany ny fitondrana fa première tour de vita. Ny antony dia zao satria tamin'ny fifidianana farany teo zany raha filoham-pirenena no resantsika dia manodidididina tany amin'ny 160 miliara d'ariary ny vola ahafahana mikarakara zany fifidianana zany première tour mandrapatonga any amin'ny deuxième tour. Satria zany fifidianana ataontsika hoe filoham-pirenena tsisy fifidianana faharoa zany dia ataontsika hoe rary dia rary zany ataontsika mba tsy ilazana hoe tsy nisy mihitsy teto amin'ny firenena. Ka ahoana ary no ahafahana ataontsika hoe ny CENI mikarakara ny fifidianana premier tour sy deuxième tour amin'ny alalan'ilay loi de finance initiale zay lany teo zany ka nahitana taray marika 45 miliara d'ariary eo am-pelantanany CENI zany. Noho izany dia mety misy kajikajy politika zany zay mety ataontsika hoe omany ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany satria mety raha ohatra ka tsy ampy ny vola eo am-pelantanany CENI zany dia mety hampihemitsy ny CENI zany amin'ny fikarana ny fifidianana ka hitondra makany amin'ny fihitarany fitondrana zay hoentiny Andriamatoa Filoha Anjeny Rajoelina zany amin'izao fotoana zao. Ratsahivana tamin'ny 20 Novambra lasa teo nadritra ny tatitra izay nataony no efa nanambara ny filohan'ny CENI fa tsy hanatanteraka fifidianana izy ireo raha toka tsy ampy ny vola anaovana izany. Misy foana moa ny conférence budgétaire tany aloha fa dia za moa miteny aminareo fa raha ohatra ka tsy ahavitana ny fifidianana io izay loha tsy haino ny fifidianana dia raha zavatra tsy ahavitana ny fifidianana moa inona ny fifidianana ataona eo fa dia zay fa ezaka izahay zany tsy maintsy ifampiresaka amin'izay fitondram-panjakana raha hitanay le gap hoe zao le gap tokony ho fenona ao anatin'io zavatra io ka raha tsy mitovy ny hevitra inona moa ny fifidiananao ataona eo fa ankoatra ny fifidianana filoham-pirenena io miandry ny CENI ihany koa ny fifidianana kominaly mametraka aiay araka izany ny antoko politika manoloana ity vola hanatanterahana ny fifidianana ity. Raha ohatra zany ny teniny CENI hoe tsy ampy vola dia tsy hanao fifidianana amin'izareo dia tokony mametra-pialana zany ny volan'ny CENI satria efa fantany aloha zany fa tsy ampy ny vola aminazy dia mametra-pialana izy satria fantany fa tsy afaka hanao ny asany araka ny tokony izy. Zay zany ny zavatra andrasantsika amin'ny CENI fa raha ohatra izy mijanona eo amin'ny toerany any nefa ny fifidianana tsy mandeha dia ataontsika angambany fa tena fahadisoana lehibe ho an'ny CENI izany.
raha izay zay zany dia ahafahantsika mametraka fa tsy nyseniny diso fa ny fitondram-panjakana no tsy mamay vola araka ny tokony izy azy fa raha toa zany izy eo ihany a dia nisy fanarahana zany aminazy sy mitondra-panjakana satria na ny tena izy dia na ampy ny vola na tsy ampy ny vola dia mamoaka ny calendrier foana izy manao a tolotolotra makany amin'ny gouvernement izy hodininy reto avy ny calendrier mpifidianana izay verentsika fa ho atao amin'ny 2023 zay zany zao ny arasantsika amin'ny seniny na ampy ny volany a na tsy ampy ny volana hatramin'ny androany tsy mbola naharenesam-peo ihany koa ro mpiara-mobonatoka Madagasikara mahakasika ny fanampiana izay mety ho ataon'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ilay antsoina hoe basket fond fa iazo ny antenimerandy olona sy ny olana misy eny antoenina amin'izao fotoana izao isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity na ny mafiatrany ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy eo ampelantanana izy ireo entsony ny vola tokony andoavana ny karamandro mpiasa eo anivony ty androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao efa nalefa teny anivony antenimerandy olona ny vola izay tokony ho ampiasain'izy ireo mandritra ny taona 2022 raha ny fanazavana ankilan'izay nagataka fanampim-bola ny filohany antenimerandy olona amin'izao fotoana ahafahana mama ity olana misy eny amin'ny toerana ity manoloana ny fitokonana izay nataony mpiasa eo anivony antenimerandy olona ny andron'ny omaly mahakasika ny tsy fahazony ny karama ny volana novambra nanambara ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa samy manana ny mpitantam-bolany avokoa ireo ministera tsirairay avy sy ny androm-panjakana rehetra toy ny ACC ny antenimeram-pirenena ary ny antenimerandy olona sy ireo androm-panjakana hafa fa ny ministera ny toe-karena kosa no mandravona sy manambatra ny asa vitan'ireo mpitantam-bola ireo ao anaty boky iray izay antsoina hoe loi de finance efa tany amin'ny fiandohan'ny taona no efa teo ampelantanana ny mpitantam-bola teo anivony ty androm-panjakana ity ny vola tokony handoavana izany karama ny mpiasa mandritra ny taona izany nanambara ny ministra ny toe-karena hatrany fa nangataka fanampim-bola ny filohan'ny antenimerandy olona manoloana ity olana misy ity mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe nankaiza izany ny vola tokony handoavana ny karama ny reto mpiasa ireto ka ireo mitatam-bola reo ihany no mitantana ny teti-bolany rehetra na ny fandoavana ny karama mpiasa ho aminy zany na ny fifidianana ny zavatra ilainy amin'ny andavanandro sy izay fandaniana rehetra eny anivony eny efa voafaritra any ambolohan'ny taona zany ny teti-bola rehetra ilaina mandava-taona dia samy mitantana ny volany ny ho an'ny sena manokana dia nametraka fangatahana fanampim-bola vaovao izy ireo vola ambony ny efa mahazatra azy isa-taona zany vola fanampiny izany moa dia tsy fanapa-kevitra na olon-tokana na ministra anankiray fa didim-panjakana no andraisana an'izany fanampim-bola zany na ny hoe na manampy vola zany na manala vola dia didim-panjakana foana no andraisana an'izany fangatahana izany ary tsy voatery ny fangatahana fanampim-bola rehetra dia hivadika didim-panjakana avokoa fa mbola mandalo fandinihana izany ary indrindra mbola loharanom-bola vaovao ihany koa no ilaina amin'izany anambara ny ministra tompon'andraikitra hatrany fa tsy maintsy mandalo dingana maromaro ny fangatahana fanampim-bola tahaka izao vao mivoaka ilay vola rehefa misy ny fangatahana vola fanampiny toy izay dia matetika ny sosikevitra izay arosinay dia ny anaovana ny antsoina hoe aménagement interne zany hoe vola efa ao anatiny eo ihany no alamina andaminana an'ilay tsy fampin'ny vola eo ampelantanan'ilay olona zany hoe compte avaria afindra makary zay le hoe aménagement interne zay ny matetika no sosikevitra aroso fa taorin'ny fampiresana androany miaraka tamin'ireo mpiasa teo anivon'ny Sénat dia nahatonga fangatahana vaovao izahay teto anivon'ny ministera ny fitantanam-bola androany hariva zany dia ny fangatahana voalohany amin'izany dia fangatahana ny hisintoman'ny ministera ny finance ny vola rehetra ambony ao amin'ny Sénat ka rehefa tonga ty le vola dia izay vola izay ihany no andoavana ny karaman'izy ireo zany azo eritreretina ihany zay saingy mila fotoana be satria mbola mandalo didim-panjakana eny amin'ny filakevitry ny gouvernemanta ihany koa izay famondrana ny volan'izy ireo izay azo ny atao mivantana nefa zany amin'ny alalan'ilay aménagement interne resahako teo zany hoe izy ihany no mandamana le vola amin'ny aménagement interne dia afaka ataony ny mandoa ny karama novambra 2022 raha iverenana efa nanamafy ireo mpiasa eo anivony antenimerandy olona fa tsy handray ny asa izy ireo raha toka tsy tonga eo ampelantanany ny vola akaramany andrasana raka izany ny toy ny raharaha ny andro ny alatsinainy ho avy izao amin'ny alatsinainy ho avy izao araka izany no ahitantsika ny fivoaran'izay fa ho an'ny androany
no tanterahana tao talata ny volonondra ny fametrahana ny vady fototra ny lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay mirefy 100 kilometatra aritra efa taona ny fanamboarana ka ny 20 kilometatra no hovitaina alohan'ny farantaona 2022 araka ny voalaza ny 7 volana Novambra lasa teo nandritra ny fanaovan-tsony fifanarahan'ny-piara-miasa tamin'ny orinasa Samcret nahazo ny tsenam-barotra ao anatin'izay Gaeton Andriatsilavo. Teto talata volonondro no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny vady fototry ny lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina androany. Lalana izay mirefy 100 kilometatra hovitaina ao anatin'ny 4 taona ka ny 20 kilometatra no hovitaina alohan'ny faran'ny taona 2022. Afaka tena mitenitsika fa androso ary mandroso amin'izay Madagasikara satria anisan'ny firenena anana ny autoroute voalohany isika eto Madagasikara mba hitovy amin'ny firenena hafa, hitovy amin'ny Côte d'Ivoire, hitovy amin'ny Sénégal, hitovy amin'ny Egypte, hitovy amin'ny Maroc. Ny orinasa Samcret no anatanteraka ny asa fanamboarana ary vola mitetina $750 no voalaza ho teti-bidin'ny fanamboarana io lalambe mikodana io. Voalaza ihany koa nefa fa hiakatra hatrany amin'ny $420 zany raha miampy etra. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny pitsopitsony rehetra momba io lalana io. Ohatra amin'izany ny isan'ny tetezana, isy tonelina ve sa tsisy ny maro hafa. Raha ny voalaza, miala eto Antananarivo ny lalana, izany hoe Ankorondrano mandalo Tsarasaotra, Sapotsinameana, Ambohimangarova, Anjozorobe, Andaingo ary Mefara ao Toamasina. Izany hoe tsy mbola voafaritra mazava ny anaran'ny fokotany sy ny commune na olalovany. Ny isan'ireo tokantrano sy ny fianakaviana tsy maintsy afindra sy ny refin'ireo tany ho voakasika. Voalaza anatin'ny kabary nataon'ny ministra tompon'andraikitra androany anefa fa mizotra araka ny tokony ho izy ny pitsopitsony ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa. Notsindriny ihany koa fa tsy mihoatra ny 2 volana dia iroso amin'ny fandoavana ny onitra rehetra amin'ireo tany voakasika ny fanjakana. Fanontaniana apetraky ny maro manoloan'izany ny hoe oviana no natao ny fanadihadiana momba ireo rehetra ireo, oviana no nisy ny appel d'offre amin'ny asa fanamboarana, ohatrin'ny marina no alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny fanamboarana io lalana io sy ny maro hafa. Andrasan'ny rehetra ny tondrana fanazavana mahakasika ireo tranga ireo. Andrasan'ny rehetra ihany koa indrindra ireo mponina voakasika mivantana ny avy ireo fotodrafitrasa rehetra nametrahana vady fototra ireo hatramin'ny farany. Fa ho amin'ny solombavam-bahoaka no sakana tsy ahafahanao tokoa do justisy miasa ankalalana amin'izao fotoana izao ny folohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka miteraka ny fisininy tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena tokony andraisana fipetra enitra ihany koa raha ny fanazavany ro tratra mangalatra tova sy mangalatra varira izay manomboka mitombo amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy hatreto ireo tompon'andraiki-panjakana teo aloha na ankehitriny izay nanodikodi-bola-panjakana ka notsarain'ny HCJ na ny Haute Cour de Justice. Ao amin'ny solombavam-bahoaka no sakana tsy ahafahana manantanteraka izany hoy ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny toy ny mpampanolalana ao amin'ny von'ny fitsarana ao Taolagnaro. Mbola tsy nisy hatramin'izao tsika miteny izao ny izay nanao keloka izay manana dossier arakeloka zany izay tokony notsarainy Haute Cour de Justice eo amin'ireo tsika malaza tsika nanarana be maromaro izay nanodikodina vola-panjakana sy ny rehetra zany teo aloha indrindra dia mbola mandeha miliary ihany amin'izao zao inona ny antony satria izay nitako hoe tsy fitsabana ndraikitra miondy alanatsiny na fomba tsy fitsabana ndraikitra amin'ny solombavam-bahoaka fa ao amin'ny solombavam-bahoaka ao zany no mampisy an'ilay blocage an'ilay dossier. Efa nanao antso ny foloha commission juridique ny ao amin'ny assemblée générale assemblée nationale azafady efa nanao antso amin'ireo membre hoe oka mba ho alefatsika amin'izay ny dossier izay mahavoaroa an'ireo tora teo aloha izay nanao dodobola sy tsy mety nefa dia hatram'izao dia omena tsy ny fitsarana Haute Cour de Justice hoe tsy manao ninina satria tsisy dossier ao tsy alefa ny solombavam-bahoaka ny dossier ka. Tsapa ho izy tatoato fa miroborobo ny fanaovana eloka na eo amin'ny olon-tsotra zany na eo amin'ny olona manana andraikitra amin'ny fanjakana. Isan'izany ny alatra taolapaty, alatra varira, ny alatra maso, ny vonon'olona sy ireo karazana tsy fandripahalemana, miteraka korontana sy tsy fandripahalemana ny anivon'ny fiarahamonina.
tokony mamafisina ary tsy asiana indrafo mihitsy ny mpangalatra varina sy ny mpangalatra maso eo ihany ny dahalo sy ny alafondy fa ny mpangalatra zazavarina zay tato ato ny taona faraparan'izay sy ny mpangalatra maso ary ny mpangalatra lapaty dia tsy tokony ahazo liberté provisoire mihitsy na fafana vonjy-maika zay rehetrarehetra zay voarohirohy amin'izany raha zany satria izany dia tena fanitsakitsahana kitsirano zao mihitsy izy olombelona ary ataontsika hoe heloko be vava marikoriko ary tena mampalahelo izany zavatra zany. Ny voalohany volana Desambra lasa teo tsy ivona no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny tony mpampanololalana eo anivon'ny fitsarana Aotolagnaro. Isan'ny vaindon-draharaha sy lara-pahamiana napetrany ihany koa ny fanenjena ireo manao zavatra enjen'ny lalàna eto Madagasikara. Fa hiazakazaka vetivety azon'ny distrikany Brickaville sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mirona ny tsena anatiny avokoa ireo tany-tsampamokatra letsihany an-toerana amin'izao fotoan'izao. Vokatry ny tsy fahafampony izy ireo amin'ny vidim-bokatra ny tsena anatiny no azona tombony. Bebe kokoa no ny fanondranana any ivelany ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Henri Florian. Mirohatra amin'ny tsena anatiny avokoa ny ankamaroany ireo tantsaha any amin'ny distrikany Brickaville amin'izao fotoana izao amin'ny famokarana letchi hoy ny solombavam-bahoaka voafidy etany an-toerana. Nohon'ny tsy fahafampony ireo amin'ny vidiny hakan'ireo mpanondrana any ivelany azy no antony izany raha ny fanazavana. Hatreto dia manao fitarenana lava zahay nohony tsy fahafamponay amin'ny vidiny vokatra raha horaisy ny mpanondrana na ny mpanangom-bokatra amin'ny fanondranana ny vokatra letchi no resana satria tamin'ity tao-pihotaza nataona 2024 tia dia ny panier iray milanja 30 kilo antsoina hoe garaba dia vidiny mpanangom-bokatra teo amin'ny ray alina ka hatramin'ny 2 sy ray alina. Teo am-piandohana ihany izy ny 2 sy ray alina fa niditra amin'ny andro faharoa izy dia fa ray alina. Ka raha miara-mijery atsika raha amin'izay vidiny 2 sy ray alina na ray alina zay amin'ny 30 kilo dia atao tsara ny compte fa 300 ariary ny vidiny 1 kilo anatin'izany. Noho ny vokatra io tsy lany ahondrana any ivelany dia miditra amin'ny tsena eto anatiny zahay amin'izao dia io no mba misy kely mba mbola misy avantage kely ho anay ary ny famarotana azy ety amin'ny tsena anatiny. Mandrakandroany tsy tataratra ihany koa ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ny famoronana ireo orinasa mpanorodina vokatra raha ny fanazavany ity solombavam-bahoaka ity. Ny filoham-pirenenantsika dia nametraka fampantanana ny vahoaka ny Brickaville amin'ny fametrahana ny orinasa ahafana manodina ny vokatra misy atoerana anaovana transformation des jus. Raha nijerentsika ihany koa tamin'ny fandaranasa ny ty fitondrana misy atsika zao ara dia misy ny tanatin'ny PGE ny atao hoe ODOF. Izay ny antony antsoinay mandrakariva hoe mba jereo ho an'ny districtany Brickaville ny fametrahana ny orinasa madinika ahafana manodina ny vokatra izay mifanaraka amin'iny toerana iny satria tsy ny letchi fotsiny fa mampiavaka anay ihany koa ny famokarana voasary, famokarana mananasy, famokarana ny regny grenadelle regny. Fototra iray mampandroso ny firenena ny fanomezan-danja ny vidim-bokatra ireo tantsaha mpamokatra. Andrendren'ireo tantsaha araka izany ny hijerevana akaiky ny mahakasika ny vidim-bokatra eto amintsika. Ny 300 ny rano ihany no voatrandraka eto Madagasikara noho tsy fampiny fitaovana hitrandrahan'izany. Hoy ny manam-pahaizana manokana momba ny rano nanaovana fanadihadiny tsy ampy ihany koa ny famaritan'ireo asa tokony atao miaraka manoloan'izay. Raha ny fanazavana hatrany ny Antsiprian'izay tateriny Gaeton Andry Atsilavo. Mahatratra 700 mm isan-taona ny tany rotsakorana ho an'ny faritra tsy mandrefana manokana ary 500 mm isan-taona izany ho an'ny Toliary. Misy anefa ny rano ao Toliary izay ahitana forage ambony débit indrindra eto Madagasikara ka mamoaka rano hatrany amin'ny 300 metatra toratelo isan'ora amin'ny alalina 50 metatra. Misy ao Toliary ihany koa ilay antsoina hoe calcaire eocène sy ny sable quaternaire. Rano avokoa nefa 100 amin'io sable quaternaire ao Toliary io ka ny 100 amin'io ihany no azo alaina. Io ta 100 io izay very ny akamaroany noho tsy fampin'ny fitaovana ahafahana mitrandraka izany. Ity zany ny volume exploitable. Ity mbola mijanona ho million de mètres cubes. Zany raha ohatra voafehitsika zany. Ity zany afitsika foana ity ary tsy lano zany hoe raha natao ny calcul ny rano rehetra Madagasikara ny rano ampiasaitsika ira Madagasikara eo amin'ny 3% ny réserve exploitable atsika fotsiny. Tsika zany mbola manana
77% petraka fotsiny ao ka likona sady tsy exploité no tsy retsika dolo izy rehetra no tsika zany mbola faible am'le moyenne d'exploitation. Verena an-dranomasina avokoa ny rano rehetra noho io tsy fahafahana mitrandraka io. Isan'izany ohatra ny ao Itampolo Soalala izay mamoaka hatrany amin'ny 903 metatra toratelo isan'ora. Ankilany misy rano ny ao Ambovombe Androy raha ny fanazavana saingy io tsy fisiny faiza mitantana sy ny fitrandrahany ho an-trano no olana. Irakotondrainy be izay nanao fanadihadiana momba ny rano tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy nanomboka ny taona 2017 sy 710. Ao amin'ny centre Ambovombe 500 mm par an. 500 mm par an. Amin'ny étude nataony zao tontolo zao de danger rehefa ambaniny 300 mm par an. Ao Tuléar, station Tuléar no misy ny atsika ny ambany indrindra 350 mm par an. Nefa ao Tuléar fantarao tsara fa misy rano ao. Io rano edivan'ny olona amin'ny bar Tuléar io hoe alain-daladôle ny ranonay. Ao Tuléar misy adduction d'eau io mandeha io. Ao Tuléar raha misy ary hoe fijaliana sariny hoe ao Tuléar tsy mijaly rano mihoatra na Antananarivo. Noho izany valin'ny fanontanianao misy ny rano ao amin'ny faritra Androy ary ampy. Ao Atsimo andrefana misy, ao Atsimo Atsinanana misy, ao Atsimo Atsinanana zay mivoaka reny hoe misy kere mahery be koa any. Defa nandefa tao amin'ny Facebook fa hoe de milaza aminareo fa io le fahagagana. Nahoana no misy kere any Atsimo Atsinanana nefa ny pluviométrie any Atsimo Atsinanana mihoatra ny 1000. Efa voasoratra ny torolalana ahafahana mitrandraka sy mitantana ny rano ito amintsika saingy tsy misy ny fampiarana izany hatreto hoy ity manampahaizana manokana ity. Tokony hisy ary efa voalaza ny lalàna ohatra ny fametrahana ilay antsoina hoe comité de bassin isaky ny faritra ialana amin'ny tsy fahampiany rano sy anajana ny zo fototra. Ny olona iray manomboka amin'ny zaza vao teraka izay mananjoy sitraka rano 30 litatra isan'olona isan'andro. Ankoatr'izay ny rano ho an'ny fiompiana sy ny fambolena ary ireo filana hafa. Fa mbola mijanona olana goavana anatiny commune Ambonivohitry Mananjary ny tsy fampitsakafo ankehitriny namela taketra ho an'ny distrika Manontolo ny Rivodoza izay nifandimboka tokony rosony ny fanjakana ny fanampian'ireo tany Tsapamboly. Hoy be ny tanàna voafidy tany an-toerana andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Mbola mitoetra sy tsy miova eo amin'ny toerana ihany ny vokadrasiny indrindra fa amin'ny tsy fahampiana ara-sakafo io mbola fototr'olana ao amin'ny commune Ambonivohitry Mananjary. Ny asa lateo moa zany tsy misy noho ny fikatona ny orinasa zay namelona fianakaviana maro tao amin'io commune zay iadidiko eo. Manoloana an'izay tsy fahampiana ara-sakafo zay dia mahatsiaro mijaly ny olona noho n'izay hoe tsy fahampiana sakafo zay ka tena fototr'olona be dia be ary anaovana antsoavo amin'ny ambaratonga rehetra zay voakasika sy ireo zay tokony amaly satria dia mbola any amin'ny filana fototra zany no ilainy vahoaka ny commune Ambonivohitra Mananjary amintsika miteny zao. Iala sasatra vetivety anaty doka fo isika zao ny fatapahanjiro eto Antananarivo renivohitra izay ny amafika mampikakaiky ny ponina amin'izao fotoana izao io ihany koa ny filaram-be sy ny fahasarotana amin'ny fahazoana taxi be rehefa tratrariva toy izao ampahany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Salama, balika. Homma 120 plus. Mazava izany. Homma 120 plus. Homma 120 plus. Veloumé. Homma 120 plus ya. Détecteur de mouvement.
vaovao be baliky homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro jiro antona efatra lehibe miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandrapafeninao ny vidiny manontolo mbaliky mamiratra no aviko ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarine sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Mamenina ny aramba tomboka lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity isantarantsika izay. Ny tombo avy roa ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo renivohitra raha ny hita nandritra ity herinandro ity. Velotaraina vokatra izany ireo mponina izay miaina ny fahatapahana manodidina ny 4 ora isan'andro farafahakeliny ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoan'izao. Izay miteraka fatiantoka goavana ho an'ireo orinasa madinika salantsalany izay isan'ny tena mampiasa an'izay herinaratra izay amin'ny fivelomana izy ireo fanadihadiana. Nanjary fahazaran'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina ny hazavana avy amin'ny labozia tato anatin'ny andro maro izay. Tsy ny alina ihany, miaina fahatapahan-jiro lava reny ny mponina manomboka amin'ny 10 ora maraina. Maharitra ora 4 farafahakeliny ny fahatapahan-jiro. Tao anatin'ny 3 andro farany no niakatra avy roa eny fahatapahan-jiro raha ny fanazavana. Zay zao ny tapahan-jirona zao 5 andro androany. Ny antony dia zao mandeha zao ny télé, mandeha ny frigo, mandeha zavatra ny ankizy, tonga dia tapaka, dia falinalina vao miverina, dia mandeha indray, dia tapaka hatramin'ny poto maizina. Manarak'izay mba mangataka ny fitondrana mahefa mba hijery akaiky ny mahazo anay aty. Toerana maro ambany tanàna tapaka jiro foana. Ny anay dia tapaka may mihitsiny ary, tapatapaka amin'ny fil, may. Vonjeo raha olona vonjeo. Ary ambadika ary amin'ny lalan-drano zany, ary amin'ny lalan-drano aty amin'ny complexe misy anay.
dia mangataka ny fahefana mahery ambony mba hijery akaiky anay a. Ankoatra ny vidim-piainana ankehitriny izay efa tsy zaka, zary fandaniana hafa ho an'ny tokantrano iray ny vidin'ny labozia ampiasaina ao an-tokantrano noho ny faharetany fahatapahan-jiro. Lasa tsy maintsy mividy labozia ianao nefa ny ankizy classe d'examen ianao zao le anankiray anala baka ny zanako. Lasa tsy maintsy mividy labozia lehibe anankiray zao ianao a. Nefa ny rehefa tsy miomana amin'izany intsony ianao tsy maintsy ny inona moa izy ity? Tsy maintsy ny sakafonao zany efa zay zany tsy miomana zany vidina jiro tapaka izany intsony ianao tsy maintsy mividy labozia ianao nefa. Ie, 3 andro sesy hoa zay. Tamin'ny 7 zao dia tamin'ny 3 maraina tamin'ny efako omaly. Dia omaly indray zao tamin'ny 9 sasany iny dia efa tamin'ny 4 vao miverina. Ho an'ireo mpandry raha-madinika izay miankin-doha amin'ny fampiasana herinaratra, fa ny tiantoka hatramin'ny 500 isan-jato no hita isan'andro vokatra izay fahatapahan-jiro izay. Ny terinay tena miasa mihitsy ny resaka herinaratra hoe ohatra zao amin'ny asanay resaka mekanika. Misy zahatra atao soudure na ohatrohatr'izany tapaka ny jiro ao anatin'ny fotoana lava koa le fahatapahan-jiro amin'io fa tsy mba hoe 10 minitra kely na ohatr'izany. Makasika amin'ny resaka loko sy ohatrohatr'izany zao mifandoko moto zay tena mijaly amin'ny resaka délestage mihitsy amin'ny resaka fahatapahan-jiro. Ndray andro tena mety mahatratra ray 5 angamba kely sady raha ny lera fatapahano raha mba hoe vitana 10 minitra na vitana 2 minitra mba alefena. Ohatrany tsisy mihaino ohatrany tsisy mihaino mihitsy aloha hatreto. Tena tsisy mihaino mihitsy hatreto hoe tapaka ny jiro na hoe ny fiainan'ny asa tena tonga tamin'ny 50% na ohatrohatr'izany. Satria resaka herinaratra aloha amin'ny ohatra hoe anao soudure anao dia efa mampiena ny asa tokony ho vita lasa mifampijerijery fotsiny mandram-piverina ny jiro. Raha ny fampitambavao avy amin'ny zirama, tsy fahatombanana avy amin'ny tambazotra mamatsy herinaratra noho ny fahatarany solika no antony fahatapahan-jiro manerana ireo faritra eto Antananarivo ankehitriny. Filazana sy fampandrenesana izay efa fahazarana ho an'ireo mponina ary tsy ahitam-baolana hatramin'ny androany. Ora 3 isaky ny faritra no voalaza fa ho faharetan'ny fahatapahan-jiro. Mihoatra lavitra noho izay ny zava-misy ka mitarika ireo mponina hitroatra. Omaly alina ohatra, nanao fitokonana ireo mponina dia tsy ampifoloha. Nisy ny fandorana kodiarana ho fanehoana ny atezeran'izy ireo. Toy izay ihany koa ny zava-nisy teny Itosy. Mampametra-panontaniana araka izany raha toka hijanona ho mpandrindra fahatapahan-jiro fotsiny ihany ny jirama noho ny tsy fisian'ny paikady mazava avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mitaky vahaolana haingana manoloan'izay ny mponina fa isan'ny vahaolana ho an'ny tantsaha manoloana ny olana maro. Mianjady azy ireo ihany koa ankehitriny ny fanarahana fiofanana samihafa. Ankoatra ny fampitomboana ny fahaiza-manao amin'ny resaka fambolena, isan'ny takitra kefa manokana ihany koa raha ny fanazavana ny fahaizana miady ny tombotsoa an'ireo mpamokatra. Ho fanatsarana ny fiarikareo ireo tantsaha sy ny tontolo ny famokarana amin'ny ankapobeny. Ny atsiprian'izay tanterany Mirana Clara. Maro ireo tantsaha mirona amin'ny fanarahana fiofanana ankehitriny, eo anatrehan'ireo olana isan-karazany mianjady amin'izy ireo. Tombony amin'ny fanarahana fiofanana raha ny fanazavana, ny fampitomboana ny fahaiza-manao amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ireo mpamokatra. Fa ny ay zany samy managna marary aminazy. Dia ny marary aminazy zany mamatasa anay dia resaka hoe fananantany. Any ambanivolo manko amin'izao dia resaka fananantany io tena hady tena mifanjeva amin'ny fianakavianany. Fa atao hoe dia nampianarana hoe zao no tokony atao. Misy tombony be satria rehefa miofana zany dia nampianarana mihitsy hoe mila fantatra tsara manodidina ny lohahevitra anankiray dia mamola vola mihitsy drafitra ahafahana manao an'ilay ady-hevitra dia anisan'ny nanampy be zay ahafahana mijoro anatin'ilay hoe fifampiresahana, fifandresen-dahatra, fiadivana ny tombotsoa an-tantsaha satria zay le fomba entina miady-hevitra zay mihitsy no hatsaraina atao anatin'ilay fiofanana. Ho an'ny fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny fambolena, olana 3 lehibe no sedrain'ny tantsaha malagasy ankehitriny, ny mahakasika ny famokarana sy ny fitaovana, ny olana ny fananantandry ary ny olana teraky ny fiovan'ny toetrandro. Antony nametrahana ny Université Paysanne izay manofana ireo tantsaha mpitarika amin'ireo vovonam-pikambanana tantsaha miisa 4 sy ny tranoben'ny tantsaha. Dia efa maro tamin'ireo mpiofana no niova ny fomba fiady-hevitra, niova ny fomba fijorony makasika manoloana na olana anankiray makasika ny ohatra raisitsika teo zao ny olana fananantany ilay lalàna 2021
dia tao anatin'iny ady sisika iny a dia nandray anjara feny foana ny tantsary tsy nanaiky hatramin'ny farany ary nametraka n'ilay tambazotra izy a nitambatra tamin'ireo société civile hafa namana izay voakasika ilay olan'ilay lalàna teo dia izay zany zao anisan'ny paikady anankiray efa hita hoe tafapetraka zany ilay fiofanana satria mahay miady hevitra ary mahay mitondra ny olana manoloana ny fanjakana sy ireo izay etefany ny fisisihana sy ny zavatra tiana tratrarina zany ny anivon'ireo tantsaha ireo. Tsy aivina raha nitatitra navoakan'iny staty ny taona 2024 mahery ny 5 tapitrisa no isan'ireo tokantrano tantsaha eto Madagasikara, izany hoe 3.2 isanjato ny tokantrano malagasy izany, ka ny 7.7 isanjaton'ireo no mivelona amin'ny fambolena, ny 7.3 isanjato mivelona amin'ny fiompiana ary ny 8.2 isanjato no misehatra amin'ny fanjonoana. Nisy ny fitsidiana nataon'ireo tantsaha-pitarika miofana ao amin'ny Université Paysanne teny amin'ny antenimieram-pirenena ary toyany amin'ny antenimieran-doholona izany, tanjona ny fifanakalozana amin'ireo olom-boafidy ho fikarohana trano ny tombo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ny mahatonga ireo mpitsabo tsy manao fitsabonana hatran'ireo mararintsony amin'izao fotoan'izao. Tsy azo atao ankilany manao izay dokotera ten'izay ho ireo mpitsabo saingy misy ny fihetsika azo atao mandra-pamonjeny izay mpitsabo izay raha tojo tsy fahasalamana sy ny maro hafa ny marary ao anatin'izay. Vitsy ireo mpitsabo amin'izao no manome fitsabona any an-tokantrano raha misy marary miantso. Antony maro ireo mpitsabo niarany tsy fandriam-pahalemana vokatra izany. Ireo efa mahazatra ihany hoy ireo mpitsabo no andehanana amin'izao. Manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia efa azo atao amin'ny alalan'ny antso antarobisy ny fitiliana amin'izao. Saingy isany fanatonana mpitsabo ihany no tena vahaolana voalohany trano fanazavan'ireo mpitsabo. Azo atao misy koa amin'izao fotoan'izao ny consultation à domicile par téléphone zany. Zany hoe misy azo atao, misy tsy azo atao en fonction an'le cas. Surtout raha médecin traitant-nao zany hoe mpitsabo ny tenanao matetika no atsonao amin'izay fotoana izay dia efa mahafantatra ny toe-batana izy dia afaka manao izay azo atao mihitsy hoe amin'ny zavatra iny. Fa tsy hoe dokotera tsy mahalala n'inona ny fiainanao ary dia senao hoe fa mety azo atao ihany satria ny teknôlôjia moa efa azo atao amin'izao fotoana izao na hoe alefansy hoe jerena ny tendanao hoe jereveny ihany dia azo atao ny consultation surtout tamin'ny andron'ny coronavirus matanjaka be teo ireny zany dia consultation par téléphone na azo natao be mihitsy. Tsy azo atao ny manao dokotera tena saingy misy ny fihetsika vitsy azo atao any an-tokantrano raha toka misy sotraretina atao fa mialohan'ny ahitana mpitsabo raha ny fanazavana. Tokantranosika dia ny zavatra voalohany zany dia raha ohatra izy izao manavy dia surtout amin'izao andro mafana be eto amintsika izao dia atao mifandanja amin'izay aloha ny akanjo ampanaovana dia na miezaka tsika mampiena an'ilay hafanana tsy aboridana akory ilay zaza fa sao dia aboridana na hoe ampandrona ry anaty baignoire rano glasé ery fa zava-doza raha manavy ohatra fa ahena ny akanjo dia ny fomba fanao nentim-paharazana moa zany fanaontsika rehetrarehetra dia ilay maka lamba dia ampaharano mafimangatsiatsika dia apetraka amin'ny faritra amin'ny andrina dia ambany helika eto amin'ny lakelabe eto mampiena n'ilay hafanana raha sanatrika manavy. Be moa zany ny karazana zavatra mety iseho koa any amin'ny resaka mahazo ny olona ohatran'ny hoe mifanintona ny hoe tsy mahatsiaro tena ilay olona zany ohatra dia raha tsy mahatsiaro tena ny olona ao an-trano dia ny zavatra ataonao tsy ampiakarina akory ny lohany fa ataonao ambany miorirana position de sécurité laha tia zany hoe misopirana dia atao ambany ny lohany dia mba tonga ny rany amin'ny lohany dia mba miaro azy zany fa raha sanatrika tsy fahampiana vokatry ny zavatra ohatray dia tsy ampy oxygène tonga dia mety hiteraka isika io zany hoe fahalemena fahavoazana be ao aoriana. Ireo manana aretina mitaiza amin'ny ankapobeny no raisina sy tsaboana any an-tokantrano, ohatra amin'izany ny diabeta, ny fahasemporana, ny tsy fahampiany ny atorimaso na ireo karazana aretina mila fanaraha-maso mitohy. Miena ny vola mivoaka, milamina kokoa ary misy tombontsoa maro ny fitsaboana any an-tokantrano raha mita amin'ny fitsaboana sy ny fiafandraisana an-tanana eny amin'ny hopitaly araka ny fanadihadiana natao. Miena ny tebiteby ary mila mitsaina kokoa ny marary indrindra amin'ny fotoana mampirongatra ny valana aretina COVID-19 amin'izao. Na izany azy, manamafihatra n'ireo mpitsabo fa tsy azo atao ny manao dokotera tena ary mpitsabo efa manana hatraikefa sy sisy fahaiza-manao no afaka mandray marary any an-trano.
Lafomba hafa kosa indray dia 1 kilomètre hatramin'ny alalan'ny rokady dia arivo amin'izao fotoana nahitana fahasimbana. Vokatry ny fihetsehany tany voajanahary raha ny fanazavany ireo tompon'andraikitra. Teo anivo ny ministera isy arak'izany ny fanamboarana ny lalana manomboka ny 5 hatramin'ny 9 ny volana Desambra ho avy izao. Ka isin'ny lamima mifanaraka amin'izay fanamboaran'izay ho apetraka amin'iny lalan'iny manomboka izao. Ny lahy Ranevson no mitondra ny atsipriany ao anatin'izay. Manomboka ny 5 hatramin'ny 9 Desambra ho avy izao, isy ny fanamboarana ny lalan'ny Rokady Arivo. Raha ny fampitam-baovao, 1 kilometatra amin'ny lalan'ny Rokady Arivo no ahitana fahasimbana, vokatry ny fihetsehany tany voajanahary. Raha ny fampitam-baovao ny ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera antony izao fanamboarana izao. Ny antony izy ny fandaminan'io dia noho ny fikojakojana fanatanterahana ny asa fikojakojana ny lalana izay atao eo amin'ny ampahan'ny Rokadiny Arivo. Marihana fa ny Rokadiny Arivo dia miorina eo ambony onaona. Ka noho izany dia misy ny fihetsehany tany voajanahary izay tena goavana be izay eo amin'ny ampahany eo amin'ny 1 kilometatra maherikely eo amin'iny lalana ho amboarina amin'ny herinandro iny. Ny fiatrehana io fihetsehany tany io dia efa natomboka tamin'ny nandritra ny fanamboarana an'io lalana io. Fa isika moa zany izao dia ao anatin'ilay hoe fikojakojana dia tamin'ny voalohany taona dia nasiana an'ilay appareil hoe inclinomètre napetraka mba hanarahana sy hitiliana an'ilay fihetsehany tany io. Arakaraka ny valiny izay hita ao anatin'ny fitiliana io zany no ahitana ny asa izay mbola tokony tanterahana atao anatin'ilay fikojakojana. Tsy ho tapaka tanteraka ny lalana raha ny fanazavana saingy efa misy ny lamima mifanaraka amin'izany. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo, velotaraina manoloana ny filaharam-be sy ny fahasarotana amin'ny fahazona taxi be amin'ny ariva amin'izao fotoana ireo mponina eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny mampitaraina ny maro anatin'izay ny etsy amin'ny vady be 720 hektara. Voatery tsy maintsy miapita bus indrona intelo ireo mpandeha voatafody. Tsy ampy ankila ny fitsirihana sy ny fanaramaso ataon'ireo tompon'andraikitra manoloana izay. Lavareny ny filaharana sy ny fahasarotana eny amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka izay mampitarena ny ireo mpandeha ankehitriny. Milahatra mandany ora iray eo ireo mpandeha mahazo taxi be. Sisika, tosika, tolona. Ireo no fidirana taxi be ho an'ireo olona sasany. Samy manao izay saim-patany ihany koa ireo mpandeha maika hamonjy fodiana. Ankoatra ny tosika sy ny sisika izay tsy maintsy ataon'ny mpandeha, ady manokana ary mila fitandremana ihany koa ny fanararaotana ataony ireo mpangaro paosy. Amin'ny ankapobeny, tsy ampy ny fandraisana andraikitra ireo mpandamina ny fifamoivoizana. Maro amin'ireo mpamily sy resevera no tsy manaja ny mpandeha. Mampijaly be tompoko ny bus eto. Indraindray tena inomy mpita bus mihitsy zay vao tafody. Mandeha mepitetsy dia mandeha miverina makany iray aloha izay vao miverina makaty dia indroa mepita bus zany. Rehefa tena miabe ny olona dia lasa manapa-kevitra mepita. Manomboka amin'ny 9 tena be olona mandrapaviny avalo ohatr'izany. Tena mampijaly be mihitsy. Ankilany, miteraka olana ihany koa ny fahalavitran'ny fodiana ireo mpamily araka ny fanazavana. Lavitra be daholo ny fipetrahan'zareo dia normal zareo amin'ny 9 dia efa mipetrapetraka ao daholo ny bus rehetrarehetra ho ivato ao. Dia lasa zareo motsy mahazoazo kely dia lasa motsy satria mbola mody lavitra be sy ohatr'izany. Manatra tômôbilina fotsiny dia lasa mandeha indray mody. Dia ohatr'izao foana mahazo ny olona ety ohatr'izao. Fa matetika mandeha bus indroa, intelo foana indraindray misy fotoana ary intelo ny efatra vao tonga ny ivato. Nalety misy eo le bus le mitondra personnel reny tsy bus fa ohatrany hoe jombotra filazantsika anazy taloha dia makamaka eo dia 5000 talata maty dia indray ianao maka ny vato indray ohatra 3000 ohatr'izany 4000 dia ohatr'izay ny zavatra misy eo. Ny mponina eto Andrenivohitra mitombo hatrany, ny taxi be azo lazaina ho betsaka ary isan'ny antony mahamafy ny fitohanana izay mbola olana hafa ihany koa. Ilaina araka izany ny isin'ny vahaolana matotra sy mahomby manoloana io olana goavana iainan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro io. Fa isan'ireo firenena manana kalitao tsara indrindra amin'ny resaka kakao manerana amin'izao tontolo izao Madagasikara. Ny tontolon'izay kakao sy ny sokolady eo Madagasikara indray
lohahevitra horesahana aminao anatin'ny fandaharana alalino raha pitso eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ny fitorariva moa no anarahantsika izay ka andeha arahintsika ny sombony amin'izay fandaharana alalino iresahan'ny alarany avison ny makasika ny kakao sy ny famokarana ny chocolat eto Madagasikara zay. Raha toa ka manodidina ny 4,000 eo no andraisana ny kilon'ny fève de chocolat eto Madagasikara, amidy manodidina eo amin'ny 4,000 hatramin'ny 4,000 eo ny tablette de chocolat 520 grama vita eto an-toerana amin'ny ankora eto an-toerana. Manomboka eo amin'ny 7,000 kosa ny 100 grama ny bonbon chocolat vokarina eto an-toerana. Raha ampitahana amin'ireo vokatra chocolat avy any ivelany kosa, manomboka eo amin'ny 8,000 sy 2,000 hatramin'ny 4,000 eo ny 50 sy 200 grama ny bonbon chocolat izay tsy mitovy amin'ny tsirony kakao vokarina sy ny kalitao eto an-toerana. Tsy voatery ireo orinasa lehibe ihany no afaka manodina ny kakao lasa chocolat raha ny fanazavana. Azon'ireo tantsaha atao tsara ny mamokatra sady manodina izany raha ny fanazavana. Ny tosika avy amin'ny fanjakana no ilaina ampitomboana ny traikefan'izy ireo ary azo atao tsara ny manintona ny mpizahatany amin'ny alalan'ny famokarana chocolat eto an-toerana ihany. Tsy mena mitaha amin'ny vokatra amin'ireo firenena hafa ny kakao eto Madagasikara, kalitao tsara no ao vokatra eto amintsika, biolojika sy tsy misy ankora chimika tamin'ny fikarakarana azy. Ka izany no mabetsaka ny tinady azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary mahatsara ny vidin'ny kakao eto Madagasikara mihoatra amin'ny firenen-kafa. Profon'izany ny kalitao tsara ho an'ny chocolat ny sambirano izay nahazo ny medaly volamena ho an'ny taty Afrika sy ny ranomasimbe Indiana tamin'ny fifaninanana eratany tamin'ny famokarana kakao tsara kalitao takina tamin'ny taona 2012. Mbola tantsaha tamin'ireo kooperativa mpamboly ao sambirano ihany koa no nahazo ny medaly alimo tamin'io fifaninanana io. Ho an'i Madagasikara manokana efa misy ny sekoly manokana manofana amin'ny resaka fanodinana ny kakao ho lasa chocolat, isan'izany i Eudenia izay manofana ireo olona ho lasa chocolatier. Ka maro ny fiofanana azo arahina ao anivon'ny ity sekoly ity. Teratany malagasy no tompon'ny sekoly ary ny fampiakarana ny lanjan'ny kakao malagasy no tanjona amin'ny fananganana azy raha ny fanazavana. Ny zavatra tena fanindrinay zany dia manofana an'ireo olona zay tayanao artisan chocolatier. Izay no tena mba hoe tarihitranay. Ny antony maromaro ny antony. Ny antony voalohany kiloa dia tamin'izay mbola hoe mipetraka tany Bita dia sendra nanatrika zany zay ny exposition salon d'exposition tany amin'ny Porte de Versailles. Teo no nahafahan'ny malagasy keo nazon'ny ny entreprise Robert trophée. Nanatrika teo zay dia hitanay fa manana maha-izazany ny kakao gasy, ny chocolat gasy. Teo kosa nefa nahafantaranay keo ireo olana misy amin'ny filiera kakao zay hitanay fa tokony jerena akaiky. Tombony lehibe amin'ny resaka kakao ny fananana olona mafy any resaka fanamboarana ny chocolat ihany koa fa tsy tokony hijanona amin'ny fananana laza amin'ny fananana kakao tsara indrindra maneran-tany ihany Madagasikara. Raha mipitso amin'ny fitorariva no anarano manontolo izay fandaharana manokana alalino iresahana ny tontolo ny kakao sy ny famokana chocolat eto Madagasikara zay. Fa tsy voatery ho vesatra fa miaina sy mitady tahaka ny olona rehetra ihany koa. Ireo olona manana fahasembanana tosika sy fanampiana no takiana izy ireo amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ary tsy tokony hijanona amin'ny fanomezan-toko fotsiny ihany fa hisy ny fampiarana mazava ao anatin'izay. Io no isan'ny hafatra lehibe nampitain'izy ireo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana. Izy no Razafindrasoa Anta, renim-pianakaviana manantena izay tojo tsy fahasalamana. Teo amin'ny 27 taona ny tena no analemy ary tsy afaka nandeha intsony ny ilatongony ka voatery tsy maintsy nampiasa tehany. Tsy manakana sy tato vola ny zavatra nahazo azy raha ny fanazavana. Tsangana andeha asa dia ohatran'ny crampe be ny tongotro dia iny dia mitarika rano dia tena sahirana ka satria za ko mipetra jery za tsy manana zanaka intsony fa maty dia za rery mipetraka ao. Dia za koa tsy prêt-à-porter za rery any dia io zay dia zao mivarobaro zao no ataoko. Koa hitanao efa zatra le mba mitady zany dia tsy mitavanja olona zany fa tsy angataka kokoa za aloha fa za zany ohatra hoe rehefa ririna reny
dia zahako mahay crochet dia manao crochet zany dia manao satroka dia midimidiko eto reny zany no midiko dia zao a mafana ny andro tsy mandeha ny crochet dia manao an'itony zavatra itony dia midimidiko eto dia reny apetraka n'olona hoe alefa ny amiko zany a dia aveo izy mbo manome anahy ohatr'izay le izy aina ohatry ny olona rehetrarehetra nandrarako ary za ihany manao anazy ho fanamaivana ny fahasahiranana misy ny seza misy godiarana fanampiana avy amin'ny komuna sy ny fikambanana apia ireo olona manana fahasembanana manampy azy ary manala ny fahasahiranana ny fanampiana na kely ary raha ny fanazavana ranoko aloha e satria taloha raha mandeha dia tantanan'olona roa dia misy an'ity dia mba atosika dia mba afaka manana tsara amin'ireo mponina miisa 5 sy roa alina ao soavina 12 ireo olona manana fahasembanana ao ireo manana fahasembanana ara-tsaina ao ihany koa ireo manana fahasembanana ara-batana amin'ireo 12 480 ireo tena voamarina fa tsy mahavita tena fa tsy maintsy miankina amin'ny olona iray ho fanampiana ireo olona manana fahasembanana nisy ny fifipetra no raisiny teo anivony komuna soavina nisaraka izany ny fananganana ny fikambanana miay ireo olona manana fahasembanana mba ho fanamarinana ireo olona manana fahasembanana nisy ny fiara-miasa amin'ireo tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ka misy ny karatra no zaraina ahafantarana izany ka ny lehibe ny mpitsapo eo anivony CSB de soavina no mamoaka izany isan'ny sitraka fitsaboana amin'ny valana retina COVID-19 ireo olona manana fahasembanana misy 20 izy ireo no efa nisitraka ny vaksiny tsy atao amin'ny komuna soavina amin'izao raha ny fanazavana mba nazy izay moa dia tanina fonatra zareo nanao kanefa moa ny vaksiny koa tsy azo terina izy fa izay tapa-kevitra aloha dia nanao fa tsy tapa-kevitra moa hatria dia mbola tsy very anjara zahay tsy very fa mbola manentana ihany misy zao manomboka androany zay manao ty 100 andro ny vaksiny covid aty dia fa manentana ny fokotany ihany ny mpanentana ara-pahasalamana manentana ny olona hitra mba hisitraka amin'io androany tsahevina ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ireo olona manana fahasembanana loha hevitra no safidiny ny firenena mikamana tamin'ity taona ity ny hoe angy avao sy fanavaozana isiny fampandrosoana ny rehetra fa ny aratsy ny tsenany manga tamin'ity taona ity raha hoanina tamin'ny tonda santon'izany ny fiakaran'ireo voankazo hafa raha nambara ny akamaroan'ireo mpivarotra zay nanaovany mpanao gazety fanadiadiana Daniela Mino Arso tsy mandeha ny tsenany manga eto andrenivohitra amin'izao fotoana hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpivarotra anton'izany ny fiakaran'ireo voankazo hafa toy ny letchi sy ny paiso manoloana io miditra fatiantoka avokoa na ireo mpanangom-bokatra na ireo mpiantoka afany marivay dia 7 alina zao fare manga arakaraka misy 9 alina misy 7 alina zay ndraindrakesika rehefa tonga aty izy tonga dia amety amin'ny kilo indray aty tena efa nilatsaka be zao efa lasa 5000 valonjato teo aloha izao 500 sy arivo dia 400 sy arivo na tonga an'le filatsahan'le vidiny ratsiratsy ny tsena azy nefa miakatra le tsy paiso tsy takany teo aloha ny tsena manga amin'izao fotoana izao hita mihitsy zany vao tonga ny ledisia dia tsy nandeha mihitsy ny manga zany a teo aloha zao zany zay a mba nalafo atao hoe 200 sy arivo ny kilao fa zao zany zao a lasa arivo a ny farany tsara dia 700 a dia 900 ara dia efa mahazo 2 kilao zany a ety aminay vokatra izay tsy fandehanany tsenany manga izay niakatra ny fakana entana eny amin'ny mpamongady ho ireo mpivarotra tsy dia tsara izy tamin'ity fa vitsivitsy dia vidiny koa tsy dia mora fa lafolafo foana zao izy zao efa 6000 nakanana azy teo aloha izy 5000 farafamora ny 700 ny kilao e mivarotra re zao 5000 nanoko anazy telo 5000 efatra 5000 arakaraka ny habeny ny kilao tsy dia misy mandanja izy satria izy mavesa-danja fa le mitokotoko ihany no alain'le olona tahena tamin'ny taondasa ny atsara ny kalitao manga tamin'ity taon'ity ho iatrany ireo mpivarotra dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity ny fanaiky ireo firenena 720 ao anatin'ny vondrona eropianina fa apetraka ny vidiny farany ambony amin'ny barila ny petrolina avy any Rosia manomboka ny alatsinainy ho avy izao taorian'ny fifanarahana tamin'ireo mpikambana tapaka ho $10 ny ray barila amin'ny petrol brut avy any Rosia aorian'izao fanapahan-kevitra izao moa no ifanaraka amin'ny vondrona eropianina ny G7 sy ny Australia ihany koa raha ny fanazavana mahakasika izay ny fanaiky ireo firenena miisa 720 mpikambana ao amin'ny vondrona eropeanina
oferan'ny vondrona eropeana $10 ny barilany petrola avy angosia raha ny fanazavana malalaka ireo firenena ivelan'ny vondrona amin'ny fanafarana petrola avy any Rosia ary ho amoraina ny fifanarahana amin'ireo kampania mpitenterana eropeana raha toa ka manaiky ny vidiny farany ambony napetraka izy ireo. Raha ny fanambaran'ny komisiona eropeana Ursula von der Leyen natao izao fifanarahana izao mba hisitrahana ireo firenena andalam-pandrosoana ny petrola avy ao Rosia amin'ny vidiny voafetra. Antonona napahan'ny vondrona eropeana ny G7 ary ireo firenena-dehibe maro samihafa ny fanapa-kevitra tahaka izao. Tanjona amin'izao fihetsika izao ny fanapahana ny fampidiram-bola rosiana ao Kremlin, ny vidin'ny petrola izay mamatsy ny ady ao Ukraine. Ankilany nankasitrahin'i Washington ny fihetsiky ny vondrona eropeana fanapa-kevitra izay ampiana ny tanjaky Vladimir Poutine ao Ukraine raha ny fanambarana. Hiatra manomboka ny alatsinainy avy izao ity fanapa-kevitra ity. Izay ihany koa no hoentsika mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra indray ary. Tomboka lasy tomboka vavy veloma tomboka. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI Ni Vavao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, wisatrzam Telsuruajiv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.